Fihaonana tamin'ny Prime Ministre, fihaonana izay araka ny efa nitanterina teto moa, fihaonana izay azo lazaina fa mizotra makany amin'ny famahana olana. Ankehitriny zany dia misaotra ny mpitondra fanjakana, indrindra moa zany ny Prime Ministre, lehiben'ny gouvernemanta sy ny kabinetrany, ny CSS Sampanantananarivo, ary misaotra ihany koa ny ministra roa lahy izay namana nikatsaka ny vahaolana tamin'izao fitakiana izao. Ny fanoratana ny taratasy, izany hoe ny PV izay fihaonana izay zany dia efa vita ary efa milamina daholo ny zavatra rehetra, fa ny fiverenana izay PV izay aty amin'ny CSS zany no andrasana amin'izao fotoana izao. Rehefa miverina ny PV izay araka ny lazaina teo mizotra makany amin'ny famaham-baholana, dia miverina mampianatra ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Ny fitakiana izay misy teboka 7 ao anatin'ny PV dia nazahoana valiny mahafapo daholo, fa eo amin'ny fanatanterahana zany no tsy maintsy iarahan'ny ministera voakasiky ny olana mifandinika. Zany hoe zany hisy zany ny fananganana comité ad hoc ivondronan'ireo ministera voakasika sy ny primature, dia ireo zany no manatanteraka amin'ny lafiny administratif sy financier ny fitakiana. Misy ihany ny indro kely amin'ny fanekena an'ireo fitakiana ireo, fa tsy misy mo zavatra tena hoe mahafapo zato isan-jato, fa amin'ny ankapobeny zany dia voavalin'ny fitakiana.